aman-dreny pasteur Mayol sy Ramatoa Ora Mayol vadiny mandroso atao am'izao kianja izao atao ambony tanana Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zava-dehetra Ray aman-dreny pasteur Mayol mandroso Tsy mety rasatsy darany targetra Atsika rena mabe Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zava-dehetra Mitoera mamoakoatra Tsy mety rasatsy darany targetra Darany valako Sakefa n'Andriamanitra Satria mandroso no anako Sakefa n'Andriamanitra Veleny faritranjaka Sakefa n'Andriamanitra Kini ampakarany faifako Oy darany valako Sakefa n'Andriamanitra Satria mandroso no anako Sakefa n'Andriamanitra Veleny faritranjaka Sakefa n'Andriamanitra Kini ampakarany faifako Atao ambony tana Zanak'Andriamanitra zanak'Andriana Bakanay ho amin'ny fitahina Sady mapozy mahay teolojia Tsy bakanay mahita fitia Zanaka tsy manao tsintsinina Dia raha zaho ambinina fa tsy manine Andriamanitra ity tafena Andriamanitra ty tafesipesena Yara kura mabe Itaron valako Sakefa n'Andriamanitra Satria mandroso no alako Veleny faritranjaka Kini ampakarany faifako Oy darany valako Satria mandroso no alako Veleny faritranjaka Kini ampakarany faifako Eo ihany aloha ambonimbony kely Izy ke tsotsara le tongotry Ove samma Andaware Ambanimbany kely Ho 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 Miara mitotsika makany Averatsika mitotsika makary indrano Ambanimbany kely Ho 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 Miara mitotsika makary Ho 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 La musica sotsotare Sotsot Io Au venarewe Andawari derana remanki sike Zai Ai Kera kaunti zakare Andau Yepa Saab saya bapak Saro panyana Lek harapuana Om cikatiak Kera kaunti zakare Kona sara cikal jam Pinu kuat di bobo In mares kawang kubo Kita inang kobak sana bo Bola sare Sara cikajam Inu mares Inu mares kawang tubo Kita inang kobak sana bo
fa izy any anao pianao miorena Asamialla, miorena asamialla, asamialle, miorene asamialle. azalahy ary ny tena toy ao ny atao anaty tsy afo ianao tsy mananao ny sao tsy manavakavakozy avakabe Sare, zara midera ny tompontsika makoabe izy ny tompony avaliana namako abe. miala midera ny koazy atsika jiabe Sare, ao zay tsinjaka namako tsinambeso adiraiky ny fianao anakalamako tsinjaka namako tsinambeso adiraiky ny fianao anakalamako be akoa azamiabe azamiale azamiale la musique tompoko lahy sy tompoko vavy hoy ny ahiten'ny tolo raha mahita ny avany ery am-paravondanitra andrefana izy manao hoe velotsoratra izay tsy izy ny am-parandanitra andrefana iny fa manga sy ny mena melanelana volomparasy eny tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohanana tompo ny firenena tsy very asina ka ao reo mpitondra fanjakana zay tsy ho avakavahako taky ny ketsa na soritsoritana taky ny volo fa hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny any amin'ny fokotany engany izy ireo andihy dia hitan'ny vaniny ikapa hitan'ny toniny tsara hita meloka azahoany zao firenena zao miroso amin'ny tsaratsara kokoa ary reo mpitandro ny filaminam-bahoaka ny folo alin-dah zay tandroko ary nyvozona engany izy ireo mba omen'ny tompo hery tsy tanjaka ary fahendrena ahafahan'izy ireo miaro ny vahoaka amin'ny fananany sy amin'ny ainy tiafatsika mafy be hoe folo alin-dah ary ho atsika vahoaka madinika tsika mpianakavy ny finoana dia tsy vaky vovonana fahavaratra tsy ho tapaka-angady loha-taona tsy napototry ny sopotra fa ho samy hiadam-pinahitra amin'ny misy azy avy zay ara ny ela tompoko lahy sy tompoko vavy kanefa ela tsy azony lalova-potsiny fa isoana amin'izao fotoana tsika mianakavy zao dia fotoana azahoana manolotra amin'ny marbonina-pirenena ho an'ny pasteur Mayol André Christian Dieudonné. koa satria efa miatra neto ny manam-pahefana dia iroso isika tonga raha teo ny ora anatanterana ny fametrahana izao marbonahitra izao ampandrosoana ny avy amin'ny arifenitra ampidina ny ray aman-dreny pasteur Mayol ilay hoetsin'ny lohan'ny anditafika ampandrosoana ny atoko-pihira iroso ety ambony ary isika rehetra rehefa tafapetraka ireo dia hisangana iredona ny hira-pirenena andihany voalohany. Manahoana ny anatin'ny fotsiny saitsika rehetrany dobodoboka ny fo mangorakoraka ny tongotra dia tonga ity fotoan-dehibe ity mbola hitehaka sika voninahitra Andriamanitra lavitra ny lalana ny lalovan'izao mpanompon'Andriamanitra izao ary dia tonga amin'izao dingana isaorana manokana ny fitondram-panjakana nanolotra izany marbonahitra izany.
itehaka mafy be isika tehaky ny coliseum ary amboniny tanana tompoko lasy tompoko vavy tonga eo amin'ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny pasteur Mayol André Christian de Donné ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy araka ny didim-panjakana laharana 924 tsipika 700 tamin'ny 2 aogostra 924 dia nitolorana an'izany maharo-boninahitra zany pasteur Mayol André Christian de Donné zay angatahako androsy taloha manoloana ny maramily. Tsika menakavy kosa efa mitsangana ihany eo aloha zany fanomezam-boninahitra azy zany dia mangataka amin'ny professeur Baroel Lalala chancelier eto amin'ny faritanin'Antananarivo anotra zany maharo-boninahim-pireneny zany. Sokafy ny lanonana. Amin'ny anaran'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sady filoha ambony indrindra ihany koa maharo-boninahim-pirenena sy araka amin'ny fahefana izay menanay zahay professeur Baroel Lalala chancelier de l'ordre national de Madagascar dia manohitra anao amin'ny lalana ambony commandeur de l'ordre national de Madagascar. Farano ny lanonana. Mangataka antsika menakavy ahiteka mafy be sy andindy eo anatrehan'izao fanolorana ny pasteur maharo-boninahitra. Zona apokalipsy dia niherina ny eran'anosy seran-tany fa tsy maintsy toriana ambony tanana peka toka Roapolo taony zao apokalipsy dia nihela eran'anosy fa tsy maintsy toriana fanjakana Andriamanitra fahodongany fa tsy maintsy toriana Fanjakana Andriamanitra
mafimafy indrity There once lived a man called John the Baptist, a mighty prophet of God was he. He came preparing the way for Jesus and gave his life up so completely. Then one day he's taken to prison, and for this gospel he will lose his life. John said, "Oh Lord, are you the one? Here's for someone else to come." But Jesus only gave him this reply. He said, "Blessed is he who's not offended in me. Blessed on his life from my will." And even though it's hard to understand and need the picture in my pain, blessed is he who loves me still. In this life, there's a man in sorrow, and some blessings just don't ever come. And there are many times when time to do is quiet. I don't see the same for everyone. All the text is just one word from heaven, and all doubt and frustration lost away. Oh, and then I am strong again and trusting in Him. Every time I hear Jesus say to me, "Blessed is he who's not offended in me. Blessed on his life from my will." And even though it's hard to understand and let the picture in my pain, blessed is he who loves me still. Rakoraka be tompoko lasy tompoko vavy ko satria tonga ny fotoana izay andraisan'ny ray aman-dreny pasteur Mayol André Christian Dieudonné filoha maneran-tany ny fiangonana Apokalipsia dia ho ampandroko avy hatrany ny ray aman-dreny be atsika tehaka mampeno andraisantsika azy azajanona antehaka azajanona antehaka azajanona antehaka tompoko lasy tompoko vavy.
Andriamatoa tompony andraikitry ny marobonina-pirenena, Andriamatoa sy Ramatoa olo-manan-kaja manatrika etona na sivily na maramila, tompoko lahy sy tompoko vavy. Manao azafady tompoko fa eto ny olona maro itoeran'ny haja sy voninahitra. Amboarina ny fatorana sy ala ny kirizana, ny toto na fotsy sy nahandro na masaka. Eto ny mpitondra fanjakana, sondrobato nasondrotry ny tany ary sondron-daingo nasondrotry ny faka. Eto ny ray aman-dreny kiady, aro ny voly, aladian'ny arivo ka tolora-kaja fa sanga endriky ny loha ary manda aro ny tanàna. Tsy azo ditsita isika mpiara-mivavaka, tapaka sy namana rehetra izay tabisy rehareha izay nanao soroka miara-milanja sy tanana miara-mibata ka natonga atsika amin'izao fotoam-bolamena izao ko dia omentsika voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Haleluya! Manaraka izany dia mialatsiny hafa ny tsiny tsy mitatao be toa lanitra, tsy mitsilany be toa tany, tsy mitomandavana toa mivodivona fa takan'ny ranom-panalaka mbiakototra vao mahajenjina. Ny mpitondra teny mantsy fandrian'ny tsiny koa mialatsiny aho raha misy tsy voalaza na fa tafahoatra ny teny ambarako eto. Izay ary noela tompoko lahy sy tompoko vavy, fa zovy tokoa moa no tsy ho faly raha tojo voninahitra tahaka izao. Izao ny tonga amin'ny hoe mitady tokoka sendra vato, niasa tamin'ny joto ka nahazo voninahitra. Haleluya! Manoloana izany ny voalohany-teniko dia ny fisaorana an'Andriamanitra mambomba antsika mandrakariva amin'ny ela-pahasoavany ka nahatonga antsika ho toy izao. Ho azy ane ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Haleluya! Manaraka izany isaroaketona ny fitondram-panjakana izay vonina malisoa sy ankahery ny olom-pirenena araky ny asany avy. Ka nanolotra ity maro-boninahitra, commandeur de l'ordre national ity. Ary tsy nanampy maso manoloana ny ezaka vitany tsiraray avy. Hoe la fanapanany izy ireo andahanja ahita ny marina, itsara ahita ny meloka. Dia raha mahita izao fa natolony hoay ny maro-boninahim-pirenena tamin'ity androany ity. Ny tena marina dia ny fiangonana apokalipsy maneran-tany mihitsy no nitoloran'ny fanjakana ity maro-boninahitra ity. Fa inona tokoa moa ny tenako izay kely sy bitika ity no mba hotolorana izany. Ko dia makasitraka, makatelina, tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa ho an'Andriamanitra irery ihany ene, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Haleluya! Amen! Tsapako fa tsy mba nanompo vazaha didimaso na ny asa jamba rafozana fa rehefa niasa sy ny sasatra aho dia nositrahina. Hoy ny teny fanevantsika Apokalipsy tamin'ity taona 4 ity manao hoe fa ny fisasarana rehetra avereny hoe fa ny fisasarana rehetra dia omentsika voninahitra Andriamanitra satria dia marina tokoa fa tsy nanompo vazaha didimaso na niasa jamba rafozana fa rehefa niasa sy ny sasatra dia nisitrahana nomeny fanjakana izany maro-boninahitra izany kanefa mbola nakasitran'Andriamanitra koa matoa tanteraka soamatsara izany araka nambarako itsika fiangonana no nitolorana an'izany fa tsy mendrika ny tenako na dia ny toerana misy anay mianakavy kely aza mba ho tolorana izany maro-boninahitra ambony dia ambony izany. Makasitraka era-posy eran-tsaina ny fanjakana ny fiangonana apokalipsy ny antoko ZFFM sy ny fianakaviana rehetra zay tonga manatrika eto koa manome voninahitra izao fotoana izao satria hery sy tanjaka ho anay mivady
ny fanotronatsika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity koa dia makasitraka tompokolahy, makasitraka tompokovavy. Ho lava fanapanana isika, ho tojo ny soa fanaperana, ka ho velona miriaria ampahasambarana miaraka mivoaka malagasy tsy vaky volo. Amen. Manatrika eto koa isika nasaina izay tsy avako tahaka ny ketsa na soritako tahaka ny volo. Fisaorana mitafotafo no atolotra antsika amin'izao aravonaiky ambanana izao. Mirary antsika hiada-pinaritra, ho dinidininy soa mandrakariva, ka raha andeha avoan-dalana, raha mitoetra avita zavatra. Amen. Eto am-pamaranana izao teny fohy ataoko izao dia firarintso no atafotafoko. Engane iampony soa efa misy amintsika rehetra iara-mifaly, ka mba ho tolorana voninahitra koa isika rehetra. Amen. Ary dia mba ho safinonoka izao fifaliana raha manana izao. Ary mba asafinonoka izao fifaliantsika iarahantsika manana izao, dia mba misy tsaingoka sy goka atsointsika amin'ny teny vahiny mazatra hoe cocktail. Efa mba nomaninay mivady ho atsika vahiny izay nasaina manokana. Tahaka ilay nahandro takatra ka izay takatra ihany no anarana-po. Koa dia mba manasa atsika hiara-komana vetivety rehefa avy eo. Tsy hanika voky akory izany fa voninahitra ifanomezana. Ary mba ho taratry ny fiarahantsika miara-misakafo koa any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Misaora tompokolahy, makasitraka tompokovavy, samy ota in'Andriamanitra. Ao n'Andriamanitra irery eny ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Halleluja! Amen. Manana fanatsena
Asiura kurang kabeh.